takariva ny asabotsy fa 7 ny volana jona 12 kafalina tovoklasi tovokovavy no iarana amintsika ny tokantrano any ary manasantsika ihany koa naraka ny fampalalambo avao hatramin'ny farany ny fanomboan'ny taranja fanadinana dia ny lomano amin'ny fanadina-panjakana bakalorea ny fanatanterahana ilay hetsika antsoina hoe salon des auteurs na ny hetsika ho an'ireo mpanoratra sy ilay hetsika natokana ho an'ny mpikarakara mariage sy ny ireo mananjaza kely eny amin'ny galerie pakome eny andranomena eny ireo no santionany hoentina amintsika amin'ity takariva ity ary manasanao anaraka ny fampalalambo avao hatramin'ny farany nanomboka tamin'ity androany ity sy teny amin'ny dobo filomanosana teny amin'ny ANS Ampefiloha ny adina ho an'ireo izay nisafidy ny taranja lomano amin'ny fanadinana ara-panatanjahantena bakalorea hitahona zoto ny mpiadina na dia ao anatin'ny vanim-potoana andririna ary sika amin'izao fotoana izao. Mpiadina misa 720 no niarika ny taranja lomano amin'ny fanomanana ny fanadinana bakalorea teny amin'ny dobo filomanosana amin'ny complexe Ampefiloha tamin'ity androany ity. Saika tonga avokoa ny akamaroan'ireo mpiadina na dia izany azy no ny toetrandro dia nikena ny fiovan'ny taranja tamin'ny ora farany ho an'ireo izay naniry izany araka ny fanazavana nomeny ireo tompon'andraikitra ny mpiadina tamin'ity androany ity. Misy zany moa ny soratra anarana izy dia tonga hoe nohony antony ara-pahasalamana zany mety sy afaka andray anjara izy izay antony ara-pahasalamana zay na le hoe noho le andro somary tena hoe nangatsika zany dia misy ihany le fampitonjovana maolona zany dia amin'ny masport individuel azy le lazaina teo dia nikena aloha ny anovany option zany izay antony izay. Alavirana 20 metatra no lomanosana mandritra ny adina ho an'ireo izay nisafidy taranja nolotokana hafa ankoatra ny lomano kosa dia manomboka ny iray jiray ho avy izao ka hatramin'ny 7 jolay ny fotoana anaovana izay fanadinana izay.